anana an'izay toetra an' Jesosy zay dia efa maninona ary ianao tsy hanana fitiavana amin'ny hafa, maninona ary ianao tsy hamindra fo ny hafa, na mifona izy na tsy mifona tonga dia efa voavelany ny elony rangaha. Amen. Na mifona izy na tsy mifona. Tamin'ny taloha koa mantsy nanao an'izany. Tsy misy famelan-keloka aloha raha tsy misy fifonana. Mamelaka. Mamelitsika dia mititsika. Amen. Fitiavana angatao fanamasina mba ampitoetra ao anatinao an'izany vokatry ny fanahy izany antsoina hoe fitiavana. Amen. Fa io tsy hoe tsy optionnel le izy hoe le izy afaka tsy hiainana ka iny kosa ny le fitiavana mba tsy dia hanina loatra ny anazy mbola tsy misy tena mba tsy dia tiako tiavana loatra ohatra tsy option le izy. Tsy safidy zany le izy hoe fa rehefa miaina an'le vokatry ny fanahy, miaina miaraka amin'ny fanahy masina dia tonga dia tsy maintsy hiainanao le izy ny tena marina. Amen. Tsy maintsy hiainanao le izy ao anatin'ny fiomanana amin'ny fampakarana, tsy maintsy hiainanao le izy, tsy maintsy tianao le olona. Amintsika rehetrarehetra eto sy izay mety manaraka any mety misy olona mety mbola manana fahakalana ao anatin'ny sekoly famahana olana antsika izao. Olana be zany. Mety mbola misy fonao tsy madio par rapport amina olona anankiray. Olona mety akaiky anao, olona mety alavitra anao. Misy fomba fijerinao tsy madio. Misy olona tsy mahafinaritra anao, tsy tianao tiavana. Teny aminao fa olana be zany. Ao anatin'ny fiomanantsika amin'ny fampakarana. Fiangonana, inona fiangonana takian' Jesosy amintsika? Tsy misy fikatronana, tsy misy petipetina. Amen. Matoa ny tenin'Andriamanitra mametraka hoe izay le ho ampakarina dia satria azontsika tanterahana zany. Misy safidy zany aty amintsika. Amen. Raha misy olona mbola mety hoe ankahalainao tsy tianao tiavana, izy ange tsy ankahalaiko fa tsy tiako fotsiny izy tsy ananako fitiavana fotsiny izy fa izy zange tsy mankahala anazy olana. Teneny kely hoe olana. Teneny le akaikinao hoe olana. Olana. Eto amin'ny sekoly famahana olana antsika izao. Raha tsy tia olona anankiray ianao ary tsisy hoe ka izy anie tsy tiako fa tsy manina fa izy tsy zanak'Andriamanitra, izy anie tsy kristianina akory dia tsy manina izy na tsy tiako ary. Teneny le akaikinao hoe olana. Eto amin'ny sekoly famahana olana antsika izao. Tsy maintsy mity ny olona rehetra. Avelao fanamasina hiasa ao anatinao, ampitoetra ao anatinao, ampiroborobo ao anatinao ny fitiavana. Amen. Tena eto am-bavaka manokana mihitsy. Rehefa vita le fizarako vetivety eto mialohan'ny idiram-panompon'Andriamanitra manaraka dia hivavaka mihitsika mba hitoetra tsara ao anatsika, ame malalaka amin'ny fanamasintsika tsirairay avy mba ahafahany tena hoe mampiroborobo an'ireo vokatra ireo ao anatsika. Amen. Satria zavatra tsy maintsy iainantsika ireo fa tsy option tsy optionnel le izy. Clic option misy option sivy ny anahy angamba le 2-3 ihany angamba ny optionko tsy ohatr'izay le izy ka fa fruit iray io fa misy singa sivy tsy maintsy iainana daholo. Tsy ohatran'ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy masina. Ny fanomezam-pahasoavana mety hoe manana faminaniana ianao dia mety tsy manana ny ambiny rehetra. Mety manana don de guérison ianao fa tsy manana ny ambiny rehetra. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy antsika foana hoe ny toe-panahy aloha. Izay vao ny zava-panahy. Ny toe-panahy tsy maintsy iainanao feno daholo izy rehetra fa ny zava-panahy mbola don, mbola iainanao. Mety ho ray ihany, mety ho roa. Fa miteny Paoly hoe ahoana moa zany, ahoana moa le amin'ny teny gasiny iny, maniry ny zava-panahy hozy izy. Azonao? Indraindray ny olona mitorena maniry ny zava-panahy dia any focus any amin'ilay zava-panahy. Teny tsy fantatra zany, fanasitranana zany, faminaniana zany. Paoly tsy niteny hoe tsy maintsy iainanao mihitsy ny zava-panahy fa hozy izy hoe maniry zava-panahy.
fa ny vokatra ny fanahy kosa dia osy Paoly hoe mandehana araka ny fanahy, zany hoe baiko le izy ny tena marina hoe mandehana araka ny fanahy. Amen. Ny toe-panahy zany dia tsy maintsy izoranao, ny zava-panahy irinao, irio ho tanteraka ao anatin'ny fiainanao. Ny zava-panahy zany ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy, irio ho tanteraka satria ilainao zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny tsy fantatra ohatra dia mampandroso anao. Amen. Ny faminaniana dia mampandroso ny fiangonana, ohatra zany. Ny don de guérison raha manana fanomezam-pahasoavana mivavaka ao amin'ny marary dia sitrana ny marary, mampandroso ny marary zany. Amen. Tanjona ozy ny tenin'Andriamanitra dia ny androson'ny fiangonana tenan'ny Kristy. Amen. Fa maniry ozy Paoly, afaka maniry an'izay zany tsika. Fa ny vokatra ny fanahy kosa dia mandehana araka ny fanahy. Tsy maintsy iainanao ireo anankisivy ireo. Amen. Fifaliana. Mety tsy manam-pifaliana ianao, mety tsy zavatra tsy jerenao reny mampatezitra daholo. Misy ohatr' izany indray indrisina ao amin'ny tompo ary dia misy ohatran'izany. Re olona mahay miteny an'izany, zavatra jereko reo mahatsiravina daholo izay olona jereko ohatran'izany. Sanatria ao amin'ny tompo dia mbola manao an'izany. Dia tsy misy fifaliana mihitsy hoe zavatra misy rehetra. Tsy hoe mametsiny aho hoe tsy hoe mitsara an'izay manao an'izany, fa teteny fotsiny aho hoe vokatry ny fanahy fifaliana. Avelao ny fanahy masina hiasa ao anatinao, ampitoetra fifaliana eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Mety efa nisy naren'ity zavatra zaraiko ity dia io indray pasteur Vanofa izay indray le izy. Fa andao verimberina kely mihitsy aloha le izy mba hiainantsika. Fa mahasoa antsika izany dia tian'Andriamanitra ihainantsika. Amen. Fiadanana. Mety tsy manam-piadanana mihitsy ianao. Dia mety hiteny ianao hoe mahatonga anahy tsy miadana mantsy le manodidina mihitsy ny tena tsy izy mihitsy e. Ohatra zany. Fa ny vokatry ny fanahy dia fiadanana. Avelao ny fanahy masina hiasa ao anatinao, ampitoetra ny fiadanan'Andriamanitra ao anatinao. Sy Jesosy fiadanana omeko anareo, fiadanana velako anareo. Izay fiadanana izay zany tsy tanteraka rehefa tsy mamotsitra ianao, tsy mamela ianao ny fanahy masina hiasa ao anatinao, ametraka, ampiroborobo an'ilay fiadanana ao anatinao. Amen. Manomboka androany zany tenen'ny fanahy masina, avelako ianao hiasa, ampitoetra ny fiadanana ato anatin'ny foko sy ny fiainako, satria vokatry ny fanahy zany, vokatry ny fisianao ato anatiko zany. Amen. Faharipo. Faharipo antsoina koa hoe patience. Manam-paharetana ny fonao amin'ny zavatra misy samihafa. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy dia teto loatra izay elaela. Dia rehefa miverina eto izay dia miova be ilay zava-misy eto amin'ny tanàna. Mila faharetana be, mitondra fiara kely ery, mandeha tongotra ery, tsy mahavita mandeha tongotra intsony fa sarotra be ny aiza ny asianao ny tongotra tsy fantatro intsony. Misy dégradation kely zany le fiarahamonina e. Fa ianao mila manana faharipo. Amen. Tsy ianao indray zany le hitabataba hoe tena tsy rariny mihitsy le zava-miseho eto an-tanàna e. Tena aleo kosa amin'izay ary aloha tena ho raisina amin'izay kosa izay tokony atao fa tena tsy rariny ity. Mila faharipo ianao. Eny ianao ve moa tsy hanao ny ezaka tokony ataonao tandrifinao amin'ny olom-pirenena vanina anao. Indrindra fa hoe kristiana zanak'Andriamanitra, tena tokony tena modely eo amin'ny fiarahamonina. Fa zao mila faharetana. Mila faharetana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Mila faharetana ny olona tsy mbola zanak'Andriamanitra. Ianao zany tsy mety miova mihitsy, mety nambavaka foana, ohatrany tsy miova mihitsy, tsy mety mandray an'i Jesosy mihitsy. Na indraindray koa ara mila faharetana, na eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra mila faharetana, mila faharipo. Indraindray ny fiarahana amin'ny tompo misy endry mpanambarana tsy mbola nety tonga e, tsy mbola nety takatry ny saintsika mihitsy, za mihitsy.
Za zao mijery miverina kely any aoriana any de hoe ty zavatra ty tsy takatro mihitsy. Raha ty atao zao ka zaho zao miverina eo de fialahako ny tamaina ve ny tenako zany? Manana faharetana amin'ny tsirairay avy, na zanak'Andriamanitra izy na tsy zanak'Andriamanitra. Mangatany fanamasina mba hanana faharipo ianao. Amen, amen. Famoram-panahy, manana famoram-panahy amin'ny alalan'ny fanamasina. Amen. Tena tsara fanahy be mihitsy ny olona iny. Le fahatsaram-panahy sy le famoram-panahy avy amin'Andriamanitra no takiana aminao. Amen. Iasan'ny fanamasina ao anatinao hiteraka an'izany. Tsy moramora zany, mora fanahy zany amin'izao vaninandro iainantsika zao. Ka na tamin'ny vaninandro taloha moa tsy moramora koa zany. Tsy moramora foana zany io na hivadibadika saikila eto sika, fa izay mitoetra ao amin'i Jesosy amin'ny fanomezana vahana amin'ny fanamasina, amokatra n'ireo toe-panahy ao anatiny dia afaka miaina feno an'izany hoe famoram-panahy izany. Amen. Ny fanaovan-tsoa, ny fanaovan-tsoa, misy fomba maromaro itenenana azy ity fa alors isika amin'izay teny malagasy ny fanaovan-tsoa zay. Fanaovan-tsoa, endrim-panaovan-tsoa samihafa eny amin'izay toerana samihafa lalovanao eny. Indraindray ny sainao ohatra ny hoe fa maninona ary dia tsy maintsy ety amiko ve no miantsoroka an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ohatra hoe misy adidy tokony atao zany zao, dia indraindray ianao maheno hoe be dia be ilay adidy, dia nefa ianao tsy maintsy ianao foana ve nanao ilay izy, fa maninona ny hafa tsy mba manao. Endrim-panaovan-tsoa ny fanaovanao an'ilay adidy ohatra. Izay rehetra ataonareo dia ataovy toy ny ho an'i Jesosy. Amen. Ataovy le izy fa vokatry ny fanahy zany. Amen. Comportement zany tokony ho ananana zany. Ny vokatry ny fanahy zany dia sady attitude ananana ao anatin'ny saina sy ny fo no sady comportement tanterahana. Amen. Fa tsy hoe akory hoe za tia be, za manam-pitiavana be fa ohatrany tsy mivoaka any amin'ny comportementko mihitsy le izy, tsy mivoaka any amin'ny fitondrantenako mihitsy le izy, eo koa zany olana ao fa ny vokatry ny fanahy dia ao anatin'ny atilalany ny fahatakarana sy ny fo dia mivoaka eny amin'ny zavatra izay ataonao. Amen. Ny fanaovan-tsoa zany dia efa ao anatin'ny fonao, tianao soa ianao nohony amin'i Jesosy. Indraindray misy endrim-panaovan-tsoa izay tsy hitany tsisy mahita. Na le olona anaovana soa raha tsy mahafantatra hoe ianao no nanao an'ilay izy. Fa Jesosy irery ihany mahafantatra dia ianao, satria nataonao ho azy ilay izy. Amen. Oko tahaka izany ny toe-panahyntsika manomboka androany indray, raha somaromary tsy dia ohatr'izay loatra dia mba kisaka makany amin'izay mamela ny fanamasina ihasa. Raha efa ohatrohatr'izany dia mandrosoa mitombo ao amin'i Jesosy. Amen. Inona aby izy teo? Fahamarinana. Efa hiakatra amin'ny mpanampon'Andriamanitra manaraka dia marana kely sika kely sisa. Fahamarinana ao anatin'izao vaninandro iainantsika izao dia sarotra zany miaina fahamarinana zany. Nisy fijoroana vavolombelona nataoko izay raha ho an'izay naheno sy nandre dia mafy le izy, mafy le mandeha amin'ny fahamarinana. Misy ten'Andriamanitra manao hoe fahamarinana manarana firenena, manangana firenena. Marina le izy. Hitanareo indraindray misy endrim-pahamarinana kely na any amin'ny resaka fandoavan-ketra na any amin'ny resaka tsy fanaovana kolikoly. Ohatran'ny kely le izy dia tamin'ny lakamisy teo izay niresadresaka, nisy olona maromaro niresadresaka teo dia misy olona misy rahalahy dia misy olona ao anatina ohatran'ny hoe lehibe olon-dehibe ao amin'ny firenena ohatrohatr'izany dia miresadresaka teo dia tsy mena tsiny ny olona satria indraindray izy miteny hoe zay tsy andeha amin'ny fahamarinana izany fa alohanay tonga dia mikarakara ny ankohonanay sy ny zanakay sy ny havanay. Misy ohatr'izany indraindray. Tsy mena tsiny izy ary tsy tsaraina izy amin'izay fa sarotra be le miaina ao anatin'ny fahamarinana. Indrindra fa rehefa tsy miaina miaraka amin'ny fanamasina ianao. Manomboka androany mandeha amin'ny fahamarinana ianao.
Amen. Mandehana amin'ny fahamarinana. Oka ianao ho marina na any amin'ny zavatra kely takian'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahanao aminy, na ao anatin'izay takian'Andriamanitra ao anatin'ny asa fanompoana, na ao anatin'izay takian'Andriamanitra eny amin'ny fiarahamonina, na ao anatin'izay takian'Andriamanitra eto amin'ny firenena. Mandehana amin'ny fahamarinana. Mety maty antoka ianao. Dia mety ianao ohatran'ny Davida teo ianao hoe fa ahoana ary ny ratsy fanahy toa izao fotsiny ny etra aloha mifanametraka amin'ny Mikely ary izy. Dia ahoana izany za? Hoy izy Jesosy hoe hoininao izany e, avy fotsiny ianao manaraha. Amen. Manaraha fotsiny ohatrany hoe aza miasa saina amin'ny manodidina sy ny rehetrarehetra fa ianao fotsiny aty akaikiko aty mahatsara anao. Amen. Mandehana amin'ny fahamarinana. Fahalemem-panahy, mandehana amin'ny fahalemem-panahy, malemy fanahy. Amen. Malemy fanahy ao an-tokantrano, malemy fanahy any amin'ny asa aman-draharaha. Ozy ny olona mety teny olona ka zao ny pasitera ilay malemy fanahy amin'izao kosa loatra tsy dia tena clé loatra. Ohatran'ny badobadon'ny olona eny ianao raha vao izany. Tsia. Vokatry ny fanahy zany. Matoa Andriamanitra mametraka an'io eny ambavan'ny eny an-tsoratra sy ambavan'ny Paoly hoe ity dia vokatry ny fanahy tsy maintsy hita ao anatin'ny zanako dia mahasoa anao io, dia sitrapon'Andriamanitra eno, dia oka ianao alemy fanahy. Amen. Oka ianao alemy fanahy. Alemy fanahy rehefa miteny amin'ny zanakao, alemy fanahy rehefa miresaka amin'ny olona, alemy fanahy. Za zao voalohany amin'izany fa indraindray ohatran'ny somary hanina kely. Io zany safiditsika foana zany e, ny mamevahana na tsy mamevahana amin'ny fanahy masina. Farany amin'ny fahononam-po. Fahononam-po. Ao tsika hanana fahononam-po. Takian'Andriamanitra amintsika izany. Mahasoa antsika izany mahafinaritra an'Andriamanitra ianao rehefa manana fahononam-po. Inona moa ny atao hoe fahononam-po? Fahononam-po dia raha ohatra ka manana bisikilety ianao ohatra, dia faly ianao amin'iny zavatra men'Andriamanitra iny. Amen. Manana tongotra ianao dia mifaly satria afaka mandeha tongotra, fa tsy manana bisikilety ianao, tsy manana tôbily ianao, tsy manana firehana bus ianao, fa manana tongotra dia mifaly. Tsy manana tongotra ianao, mbola manana maso ianao dia mifaly. Mifaly. Misy influenceur kristiana izay hoe Nick anarana ohatran'ny serbe sa kroata ilay rangahy izay. Tsy manana tongotra izy dia tsy manana tanana. Tsy misy. Fa izany tena mpitoro filazantsara izany ao amin'i Jesosy izany. Mampahery ny olona. Izy ilay tsisy tongotra tsisy tanana io mampahery ny olona manana tongotra sy manana tanana sy manana izay ilainy rehetrarehetra eo amin'ny fiainana. Dia izy mampahery azy, mivavaka ho azy. Izy moa tsy afaka tena mametra tanana satria izy tsy manana tanana, fa tonga dia efa tondram-bavaka an'ilay olona izy. Alléluia. Jereo kely hoe Nicky Vujicic moa sa ohatrohatrany ahoana ilay anaran'ilay rahalahy izay. Mbola any izy ihany. Fa satria manino manana fahononam-po izy ao anatiny. Ao anatiny. Manaiky izy amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra azy. Manaiky izy fiainana mandrakizay eny. Za manana an' Jesosy atao anatiko. Dia manina moa zara tsy manana tongotra. Manina moa zara tsy manana tanana. Dia ny sasany efa manana tongotra, manana tanana, manana saina, manana rehetrarehetra. Zay tena mijaly be mihitsy zay raha misy. Dia mipoitra ilay rangahy tsy misy tongotra tsisy tanana, dia mijaly be ianao fa hivavaka ho anao mba tsy hijaly intsony ianao fa hanana ny fiadanana ananako dia hanana ny fahononam-po ananako. Halleloia. Tena tsara Jesosy dia toetra ao anatsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra ho tanteraka eo amintsika tsirairay avy vokatry fanahy. Andao hitsangana vetivety mialohan'ny hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka dia hisaotra ny tompontsika ka sitraka azy, misaora azy, makasitra azy ny amin'ny teniny, ny amin'ny fahatsarana rehetrarehetra tanterahany eo amin'ny fiainanao. Ray masina tsara indrindra makasitraka ny amin'ny teninao, makasitraka fa mampatsiahana indray ianao amin'ity maraina ity ny amin'ny vokatry ny fanahy izay tsy maintsy iananay tompo, mahasoa anay izany dia akasitrahanao koa izany Jesosy fanamasina sokafanay fonay amin'ity maraina ity mba ho tanteraka aminay ireo vokatry ny fanahy tsirairay avy tompo, satria tsy maintsy iananay
fa mahasoa anay, mampandroso anay, mampandroso ny fiangonana ihany koa, mampandroso ny manodidina izay iananay, mampandroso ny ankohonanay eo amin'ny ara-panahy, mampandroso hatramin'ny firenena sy ny fiarahamonina mihitsy ara Jesosy. Kanefa tsy voatery izany ny tena tanjona be mpanjininay, fa ny hoe ho akaikinao fotsiny, ny anao ny sitraponao fotsiny, ny ho akasitrahanao tombo, ny ho tianao foana ty anatin'ny fonay. Makasitraka Jesosy anao ny voninahitra, anao ny fidirana mandrakizay. Alleluia. Amen. Ndao tsika tiaka mafy be ho an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Afaka mahazo toerantsika. Eo am-pitoeranao ihany dia tiako ianao hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny izay efa nomeny antsika teo. Teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tena ilaina, tsy hoe ilaina fa mila mandeha araka ny vokatry ny fanahy. Amen na? Mila miaina araka ny vokatry ny fanahy. Ndao tsika hivavaka. Jesosy feno fitiavana, fa rehefa feno fitiavantsika dia mivoaka ho azy, manaraka ho azy ny ambiny. Tao izay vavaka izay iray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny teny izay efa napetraka ao teo am-panomponao. Ny amin'ny iainanay ny vokatry ny fanahy, ny amin'ny andehananay amin'ny fanahy. Nomenao baiko izahay ny amoaka fitiavana, ny iaina fitiavana. Jesosy manaiky izahay fa tsy ampy fitiavana, tsy manam-pitiavana, ary misafidy ny olona izay ho tiavana manomboka androany Jesosy dia iaina amin'izany vokatry ny fanahy izany izay. Iaina tahaka anao izay. Misaotra Jesosy fa voavaha ny olana ara-pitiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitiava mafy ao an'i Jesosy. Jaonina toko 12 andininy faha-efatra amby roapolo sy faha-dimy amby roapolo. Jaonina toko 12 andininy faha-efatra amby roapolo sy faha-dimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany no voambarika maty dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany. Fa izay mankala ny ainy amin'izao tontolo, amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. I Jesosy no niteny anio. Ndao tsika haka modely ao amin'ny Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tamin'i Jesosy mbola velona dia eny izy moa velona mandrakizay. Fa tamin'i Jesosy tety ambony tany dia tena hoe nanaiky izy ho tonga modely, nanaiky izy ho tonga ilay teny, tonga nofo dia ho faty. Jesosy tsy niteny fotsiny hoe raha tsy latsaka amin'ny tany no voambarika maty dia nijanona teo ilay izy, fa Jesosy niditra tao anatin'ny fampiarana an'io teny io. Izany hoe izy ilay teny, izy ilay vo tsy mety maty kanefa nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika tsirairay avy. Tamin'i Jesosy mbola velona dia 12 nisan'ny apôstôly, 12 nisan'ny olona nalainy ho apôstôly tamin'ireo mpianatra. Ny ray tamin'ireo ara dia namadika azy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanaiky ho faty teo amin'ny nofo Jesosy. Izy zany Jesosy zany tsy nitory-teny fotsiny hoe mila maty amin'ny teny ianao. Raha ianao zao niteniko an'izany hoe mila maty amin'ny teny ianao dia ahoana ny avalinao? Ty fahavelomako mbola tsara be ty ve dia ahoana ary ny ho faty? Fa neny Jesosy tena arabaky teny nanaiky izy ho faty teo amin'ny nofo, tena hoe ho faty teo amin'ny nofo. Jesosy zany tsy le teny tsika indraindray mandiny tena ary mandiny tena foana, fa indraindray misy teny toriana kanefa tsy iainana. Ao io teny io zao dia hoe raha vao tsy latsaka amin'ny tany no voambarika maty. Fa Jesosy mihitsy lay teny tonga nofo, lay vo tsy mety maty kanefa maty teo amin'ny nofo dia nanaiky izy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nanaiky ho faty teo amin'ny tenany Jesosy dia lasa 20 no nandray ny fanamasina tao amin'ny efitra ambony. Ao ambadiky ny fanekena ho faty dia misy vokatra tsy azo lavina. Ny olana dia tsika mitetika vokatra fa tsy manaiky ho faty. Sarytsika hiaina amin'ny fiainan'i Jesosy. Sarytsika hiteny hoe tena misaotra raha io. Ao ambadiky ny fisaorana hozy izy ny fampianarana taloha dia misy vokatra mitombo. Dia iny tsika fa misaotra fa tsisy vokatra mitombo. Fa neny Jesosy ny aina ny teny izy
nanao fampiarana ny teny izy ary Jesosy mihitsy ilay teny dia niaina n'ilay teny. Rehefa maty teo amin'ny nofo izy nanaiky ho faty teo amin'ny nofo dia naninona lasa nisy vokatra azo tazana teo amin'ny fiainany 20 no nandray ny fanamasina tamin'izany andro izany dia tsika zao ny vokatra ao ambadika. Jesosy ilay vo mety maty. Nomeny Jesosy ny modely fa raha tsy maty amin'ny teny izy dia tsy ho afaka misitraka ny fahaveloman'Andriamanitra. Andaontsika hanaiky ho faty eo amin'ny tena raha tiatsika tena hoe ahita ny fahaveloman'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Amen. Jesosy ilay tsy nahalala ota ary tsy nanota kanefa nanaiky ny hoelohina teo amin'ny toeran'ny mpanota sy ny jiolahy. Natao isan'ny mpanota Jesosy. Tena nataony tsinitsinina ny tenany mba hiteraka fahavelomana eo amin'ny hafa ary indrindrindrindra mba hisehoany fahaveloman'Andriamanitra teo amin'ny tenan'i Jesosy. Ny olana dia tsika mialoatra ny haitsika. Iza moa tsy tia ny ainy iza moa tsy tia ny zanany. Rehefa ny zanaka ny voakitikitika dia manao fihetsikitsika, arovantsika ny zanakitsika. Kanefa Andriamanitra rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy rehefa nikapohiny Jesosy rehefa noviravirainy Jesosy rehefa nirohitiny Jesosy dia Andriamanitra tena nanaiky ny jery izy. Satria nanina nieritreritra sy nieritreritra izy. Aleloia. Aleloia. Natao isan'ny mpanoty Jesosy ary izay mihitsy ny anjara voateriny natao ota izy mba hahatonga antsika sy ianao ho voavela heloka. Tsy hoe nanaiky nidina olona fotsiny Jesosy fa nanaiky hitondra ny fahotantsika Isaia 7:20. Nety ny fahotantsika tsirairay avy. Nanaiky ho voaozina izy, voaozina satria voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo. Nanaiky nohozoniny izy mba tsy ho voaozina intsony izaho sy ianao. Jesosy zany dia nanana fanetretena izy. Aleloia. Mihoatra noho ny fanetretena ny nanaiky nanekeny ho tonga ozina. Jesosy ny modely, tsisy modely hafa ankoatran'i Jesosy. Dia tsika tsirairay avy mila miditra ao amin'i Jesosy, mila manaiky ny fahaveloman'i Jesosy aty anaty. Tsy moramora izany. Fa zavatra tsy maintsy lalovana raha tena te hiaraka amin'i Jesosy. Aleloia. Aleloia. Tsy tianao anga zany te hiaraka hijaly amin'i Jesosy zany. Izay miara-miaritra amiko izy izy. Maninona? Miara manambonina hatramiko koa. Misy zavatra lalovantsika indraindray, avelan'Andriamanitra mihitsy lalovantsika dia te hitsokintsika. Nefa ao anatin'io hisehoan'i Jesosy. Hisehoan'i Jesosy tsy hoe any amin'ilay voninahiny fa ao amin'ilay fiaretana aloha. Mila miara-miaritra amin'i Jesosy tsika. Mila tena miaraka hoe ohatran'ny ahoana raha Jesosy zao no teo amin'ny toerako. Jesosy ve nandalo sioka-poina. Dia maninona tsika mitsoaka fanenjehana indraindray. Rehefa misy olona misioka dia iny moa vazivazanay tamin'ny sabotsy hoe airy zareo koa kay nahita. Rehefa nandeha ilay asa fitoriana teo ilay vavaka ho amin'ny firenena dia misy olona nandeha izay dia hoe tsy voavonjy izany nareo e, tsy nareo mivoavonjy e. Dia vazivazy izay sy lera loha andao samborina dia atao délivrance. Fa tsy izany ilay izy. Fa toepon'i Jesosy mihitsy tena nisy olona naniratsira ary na nisy olona nandrabiraby ary dia honena an'ilay olona. Amen. Mila tonga ho fiainantsika izany toetran'i Jesosy izany. Andaontsika tena hoe ao anatina zavatra lalovana sekoly fa mana olana androany ohatra misy zavatra mafimafy izay dia avoay ilay toetran'i Jesosy. Andao hiombona amin'i Jesosy dia fantaro inona ilay zavatra tokony avoakako Jesosy ao anatin'ity. Tokony angina ve za sa tokony roako devoly ilay olona. Dia Jesosy miteny hoe mangina ianao. Tsy ilay olona no tokony roahana devoly fa ianao no tokony hampiditra bebe kokoa sy hamoaka an'ilay vokatry ny fanahy dia lasa milamina ny situation. Raha vao mitabataba ianao ka misy olona mitabataba dia miara mitabataba eo nareo dia iza ny angina voalohany. Ianao nefa nandray tenin'Andriamanitra, ianao manana an' Jesosy, ianao nomena ny vokatry ny fanahy dia iza ny tokony hamoaka ny vokatry ny fanahy. Ilay olona ilay tsy nandray an' Jesosy ve? Anjaranao mamaly, voavalinao ilay fanontaniana. Tsika ny tokony angina. Izay olona nandray an' Jesosy no namoaka ny vokatry ny fanahy. Aleloia. Ahoana no ahafantarana fa naka modely an' Jesosy sy ny olona anankiray? Ny ahafantarana fa nandray an' Jesosy sy ny olona anankiray
dia tsy amin'ny fitafiny. Tsy hoe miteny an'izany akory a, tsy hoe afaka manao fitafy mitanjaka ianao. Fa mitafy feno fahamasinana kosa aloha. Ao a, tsy mampiseho fitanjahana. Fa ny ahafantarana fa an Jesosy ny olona anankiray a, dia eo amin'ny toetrany. Toetra anankiroa no asain'i Jesosy ianarantsika aminy. Anankifiry ilay toetra? Toetra anankiroa efa fantatritsika loatra. Fahalemem-panahy sy fanetretena. Mateo 7:20. Mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-po aho. Amin'ny dika teny vazaha izy dia hoe malemy fanahy sady feno fanetretena lalina avy any anatin'ny fo. Jesosy zany a dia malemy fanahy. Ao a, Jesosy tsy masika fa miteny mahitsy, entitra. Tsisy compromis, tsisy maromarisa iraisana, fa manambara fahamarinana Jesosy. Izay mahalalana sy fahamarinana an Jesosy. Ao anatina fahalemem-panahy dia tsisy fiavonavonana, tsisy fahasiahana, tsisy fanamelomana ny hafa. Teneno eo akaikinao rehefa malemy fanahy hoe dia tsy manameloka ny hafa mihitsy. Zany zany sa tsy zany? Zany ka ao anatina toe-javatra zany a, manomboka androany zany dia andalo indray zany ny exercice isan'andro. Isan'andro mantsika dia mahazo exercice foana. Exercice-na inona ny teny teo aloha? Vokatry ny fanahy. Ny exercice amin'ity semaine ity zany, amin'ity tapataona faharoa ity dia exercice vokatry ny fanahy. Fanazarantena mamoaka vokatry ny fanahy. Dia azo atao fahazarana ilay izy fa tonga fiainana mamoaka ilay vokatry ny fanahy. Fa fampiarana tokony ataontsika koa amin'ity tapataona faharoa ity a, mamoaka fahalemem-panahy. Mamoaka fahalemem-panahy. Rehefa misy zavatra tsy mety ao an-trano dia afaka manitsy ianao, afaka mananatra ianao, fa tsisy fitsarana. Aleloia. Tsy ilay olona ny bebena fa ilay zavatra tsy mety no ahitsy. Azontsika izay a? Tsy ny olona no teneninao hoe ianao kosa aloha dia tena do mihitsy. Hoe malemy zany. Fa ilay zavatra tsy mety hoe antsy tokony ohatran'izay no nanaovana azy fa ity zavatra ity tokony hetsiny ny apetraka. Dia ilay olona tsy mahatsiaro ho voatsindrona, ilay olona tsy mahatsiaro ho voatsiny fa ilay fihetsika no amboarinao hoe ity zavatra ity tokony ohatran'izao no nanaovana azy. Dia tsy mitsara ilay olona ianao amin'izay. Azontsika? Satria raha vao mitsara tsika dia handalo zavatra anankiray ohatra n'iny nataon'ny olona iny mihitsy. Dia ho tsarain'ny olona amin'izay. Andaontsika hiaina fahalemem-panahy. Amen. Andaontsika hivavaka eo am-pitoerana eo ihany Jesosy. Ampio izay ahita ny toetranao. Ampio izay Jesosy tsy hitsara olona. Ampio izay Jesosy hiaina ny fiainanao, hianatra ao aminao, hiaina fahalemem-panahy. Tsy hiaro ny tombontsoa anay Jesosy fa anaikiditra ao amin'ny lalana izay nidiranao, anaiko ho faty ao amin'ny tena mba hamonjena ny hafa. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toetra faharoa nasain'i Jesosy ianarana dia tsy fihavonana nampo na fanetretena lalina avy any anatin'ny fo. Ny fihavonavonana dia tena halan'Andriamanitra. Tena tsy tian'Andriamanitra. Jakoba 4:4. Rehefa misy havonavonao dia tsy maintsy ampianarin'Andriamanitra ianao hihetra. Na tsika manaiky andray hiaina ao anaty humilité, na tsika hiaina ao anaty humilité ihany fa miala le te humilié. Na tsika anaiky hiaina fiainana feno fanetretena, na tsika ampidirin'Andriamanitra ao anatina inona no natao hoe humiliation. Tsy maintsy ahetrin'Andriamanitra. Dia tsy aleo hoe misafidy ho faty amin'ny teny. Sa moramora le mihetry, moramora le tsy maintsy miakatra ambony dia ianao zany miakatra tia ambony babela. Tsy mera amin'Andriamanitra fa miakatra tonga eny tsy maintsy mifitetaka. Andao hianatra fiainana manetri-tena. Andao asorona ny endrika avinavina rehetrarehetra. Aleloia. Tsy tian'i Jesosy zany. Mampalahelo an' Jesosy zany. Amen. Andaontsika hifanompo. Andaontsika
hifankaty, andaotsika hifampitatana, andaotsika hifampitondra mambavaka, andaotsika tena hoe ho tahaka ampirahalahy. Izany ozy izy no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha maninona? Raha mifankaty, andaotsika tena hifankaty marina. Amen. Andaotsika ho faty ao amin'ny tena. Ireo endrika rehetrarehetra mifanohitra amin'ny vokatry ny fanahy dia pirofo fa tsy maty amin'ny tena ny olona anankiray. Rehefa tsisy fitiavana dia tsy maty amin'ny tena. Rehefa masika dia tsy maty amin'ny tena. Rehefa tsy maintsy ho hita tsy maty amin'ny tena. Rehefa tsy maintsy miteny foana dia tsy maty amin'ny tena. Raha izany ho anontaniana, tena aleo tsy mitsangana eto mihitsy fa aleoko mba mihaino ery. Tena aleoko mba mihaino dia aleoko mba mandray. Azonareo? Fa no fifandaminana moa dia tsy maintsy mba mitsangana eto ihany ny tena. Andaotsika hianatra an' Jesosy, izay nasain'ny ray atao ihany no atao. Izay miombona amin'Andriamanitra aloha dia mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa vitantsika izany miaraka amin'i Jesosy. Raha vao mandeha amin'ny nofitsika dia tsy vitantsika izany. Raha vao miady ho an'ny ankohonanao ianao na miady ho an'ny tenanao dia tsy mandaitra amin'ny vokatry ny fanahy. Raha vao ny tenanao no arovanao sy ny tombontsoa an'ny tenanao katsahanao dia miala ny toetra an'i Jesosy. Fa Jesosy ihany katsaka mandrakariva izay sitrapon'Andriamanitra dia ny anao an'izany. Androany tsika nampianarina teny mifampitohy vokatry ny fanahy sy fiainana fahalemem-panahy sy fanetretena. Ireo vokatry ny fanahy sy fiainana fiaina na ao anaty fahalemem-panahy sy fanetretena ireo tsisy fikatsahana ny tombontsoan'ny tena mihitsy ireo fa ny tombontsoan'Andriamanitra irery. Dia indraindray tsika mezaka hoe aleo aloha mba hiezaka kely aloha hanaovako an'ity fa rehefa mipoaka eo ty biziny ity dia karakaraiko ny fanjakan'Andriamanitra. Alevo ara andana jerena fa rehefa mipoaka le biziny fa dininy eo ampelantananao eo amin'ny zavatra kely eo amin'izay nomen'Andriamanitra anao. Izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe manana fahalalana dia fa karakara ny fanjakan'Andriamanitra. Zao fahatongavanao eto izao fikolokoloana fanjakan'Andriamanitra ao anatinao zao e. Aleloia. Zao fahatongavanao eto izao tena mampahazoaina an'Andriamanitra izao. Ianao mangetaheta hianatra tenin'Andriamanitra. Ianao mangetaheta hamantatra ny tsy mety sy ny tsy mety dia hanitsy ny lalakale mifanaraka amin'izay ao am-pony Jesosy. Aleloia. Andao tsika mifaty ao amin'ny tena. Andao tsy hikatsaka tombontsoa eo amin'ny tena izany mihitsy. Andao anaiko exploitena. Andao anaiky hotrandrahana. Miezaka mantsy tsika miteny gasy ranoray amin'ny fitoriana teny. Andao anaiky hotrandrahana. Amen. Andao anaiky raha vao tsika andao hianatra amin'i Jesosy. Jesosy mpanjaka mpanjaka tompony tompo nanana ny endrik'Andriamanitra fa tsy maintsy midina farak'izay ambany izy mba ahafahany mandray antsika ampiditra antsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Dia raha vao tsika tsy manana fanetretena, iza reto ny fitaovana ho ampiasain'i Jesosy haka ny manodidina antsika ho tonga ho zanak'Andriamanitra? Tsy misy. Fa tsika no napetrak'Andriamanitra ao amina toerana na toerana anankiray, milieu na société na fokotany na anankiray mba ahafahantsika manetry tena ahitany olona an' Jesosy. Sa hiandry missionnaire avy any Afrique du Sud tsika? Ianao no andrasan'i Jesosy, izaho no andrasan'i Jesosy ao amin'ny ankonako, eo amin'ny asa izay misy eo amin'ny fokotany izay misy fa aza miandry olo-kafa. Aleloia. Atovy ny anjaranao dia hitanao fa faly Jesosy. Amen na? Andao tsika hitsangana, andao tsika hivavaka. Tenen'i Jesosy hoe Jesosy tena tiany tenako atolotra anao Jesosy. Mivavaha ianao. Tenen'i Jesosy hoe aoka tsy ho tompony tenako intsony Jesosy fa ny safidiko dia omeko anao ny asanao. Tena ho velona ao aminao Jesosy. Raisiko ianao ho tompoko. Tsy izay tiako intsony no atao. Fa izay tianao Jesosy. Ianao no mpanjakako dia ataovy izay mahafaly anao atao ny fiainako. Aoka ireo vokatry ny fanahy. Aoka ny toetranao ho vitanay ny mianatra an'izany sy miaina an'izany. Aoka ho tonga fiainako Jesosy sy ny fiainanao. Aoka ny toepoko Jesosy tsy hoe izay tiako intsony ny atao fa izay tianao. Aoka ny safidiko Jesosy dia izay safidinao. Aoka ho faty amin'ny tenany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo ho toerana ho tatazana ny fanatitra.
tatazana ny fanatitra ny filazana dia rapitso eto amin'ny supérieur Analakely amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany sekoly fanasitranana. Supérieur Analakely rihana faharoa dia amin'ny alarobia sekoly fitahim-panahy sy fanambiana toetra eto amin'ny supérieur Analakely rihana faharoa ihany amin'ny fito hatramin'ny valo sasany. Ny alarobia hariva dia misy ny fianarana baiboly école biblique iry amin'ny centre HVKL bypass iry Iavoloha akaiky ny gastronomie pizza Iavoloha dia misy pavé miakatra iny ao dia 200 metatra ao alohaloha ao. Ny alakamisy ny amin'ny alakamisy zao mbola tsisy ny fifadikanana eny amin'ny Shalom. Ny amin'ny alakamisy zao mbola tsy misy ny fifadikanana eny amin'ny Shalom fa ny azoma kosa amin'ny herin'ny alakamisy dia miverina amin'ny ny fifadikanana. Ny azoma dia miverina ao amin'ny trampokon'olona ny fotoanantsika isaky ny amin'ny 4. Avery koa ny amin'ny zoma zao dia miverina amin'ny trampokon'olona fotoanantsika. Ny tamin'ny zoma teo dia niavaka manokana satria nisy nanofa ny trampokon'olona dia tsy maintsy nitady toeran-kafitsika fa amin'ny zoma zao dia amin'ny 4 ao amin'ny trampokon'olona amin'ny sabotsy kosa dia eo amin'ny centre HVKL bypass ny fotoanantsika tsirairay avy manomboka amin'ny firma amin'ny valora sasany maraina. Zay ny fotoanantsika enoy ny FM 90.8 raha manam-potoana ianao na manana radio. Misy olona mantsy tsy manana radio mihitsy dia misy olona tsy manana télé mihitsy. Fa raha manana radio ianao dia enoy ny FM 90.8 dia ao tsika no izay afaka mihaino moa zany ao no afaka manaraka ny fampianarana mitoy dia misy teny manafaka isaky ny adiny iray dia enoy zany fahitanao fa hitombo ny fanahinao. Ndao tsika hitsangana isotran' Jesosy. Asalato ny tananao dia tikanao isotran' Jesosy ny amin'ity volana Jolay ity hifarana rehefa kelikely dia anomboka moadototsika. Apetrao amin'i Jesosy isory an' Jesosy ny volana janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Dia isory an' Jesosy sady ny tapataona manaraka iny hatrany mois de décembre. Dia apetrao amin'i Jesosy teneny Jesosy hoe Jesosy manaiky ny fitondranao manaiky ny fitarianao ninona Jesosy fikasanao Jesosy dia tsy hanohitra an'izany fa manaiky tanteraka Jesosy amin'ny alalan'ny fitarian'ny fananao. Hoento any am-ponao lalina Jesosy andeha any amin'izay toerana tianao hitondrana. Ninona teny Jesosy nomenao nanomboka janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet dia aoka tonga fiainako izany Jesosy. Aoka ny fananao ampatsiahy an'izany Jesosy ary izany ny antony ampitenenanao mpanomponao fa mila mandray noty izay mba hahafahanay mamerimberina an'ireny teny ireny Jesosy satria rehefa mandeha ny fotoana mandeha ny ady maro samihafa eny atsefatsefany eny dia mitady ho adino ny teny fa misaotra fa mampatsiahy ianao fa mila mandray noty izay mba hahafahanay mamerina an'ireny sy mampatsiahy an'ireny satria ny teninao dia milaza fa aza vela hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalana ity fa saintsaino andro manalina fa amin'izany dia tanteraka ny lalanao ianao sady ambinina. Misaotra ny amin'ny volana janvier hatramin'ny volana juillet iny Jesosy fa hiditra ao amin'ny tapataona faharoa kosa izay manomboka moadoty hatramin'ny décembre dia eto zaray amin'ny anaran'i Jesosy dia manaiky ho tarianao. Ninona karazana teny Jesosy sy tianao hitondrana anay ny fitariana rehetrarehetra ao anatin'izany Jesosy dia manaiky izahay. Aoka tsy ho faty ny fanahinay fa aoka ho velona mandrakariva ny fandrenesanay anao sy ny fandrenesanay ny fitarianao. Aoka Jesosy ny tsirairay avy tena hoe ho tonga mpankatoa ho tonga mpiaina ny teninao ho tonga Jesosy kely mandehandeha ety ambonin'ny tany. Aoka Jesosy izay zavatra tsy namboleny ray ao anatinay dia hiaisitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ny programanao ihany Jesosy no tanteraka eo amin'ny fiainanay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ninona fiadiana voaforona amelezana anay ao anatin'ny tapataona faharoa iny dia amin'ny anaran'i Jesosy tsisy ambinina izany amin'ny anaran'i Jesosy fa izay programan'Andriamanitra ihany no tanteraka eo amin'ny ankonany tsirairay avy sy eo amin'ny fiainam-panompony tsirairay avy. Aoka ho faty amin'ny nofony tsirairay avy fa ho velona tahaka an'i Jesosy anaiky ho faty eo amin'ny tena fa ho velona mandrakariva ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy raha misy reradreraka dia atanjao ny fanahiny. Raha misy kely hery dia aoka homenao hery izy Jesosy tsy manana hery hafa izay akoatranao. Ianao ny hery sy tanjaka ao anay. Ao aminao izay no mijoro, ao aminao izay no mitombo, ao aminao izay Jesosy no mahery. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fananao masina mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisoarany tson-drano hita ianao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amindra fo aminao.
ananatra ny tavany aminao ne Jehovah ka hanomehana fiadanana. Mandehana fa Andriamanitra efa niteny fa ombanao mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izao anareo.